Paraky ny nambaratoeto alohan'iny dia niona ihany koa i Kenya sy Namibia tamin'ity fihamanana ity. Raha ny fahitanao azy ihany koa nanao dia ny tena mbola azazana fa tena mafy ry zareo Kenyana. Tena marina tokoa zay mbola satria mizara roa miavaka tsara ny 20 minitra nilalovana. Teo ny fizaram-potoana voalohany dia nanome ny heriny zato isan-jato zareo Namibiana mazava loatra fa izy nitarika tamin'ny isa teo amin'izay fidirana voalohany zay teo amin'ny fidirana faharoa voan'ny profondry zareo Kenyana ny mahatokindakany Afrika afarany azy. Tsara fanomboana ry zareo Kenyana tompon-daka farany nanao akanjo mena amin'ny sary nanoloana ry zareo Namibiana manao akanjo manga. Resin'ny Kenya tamin'ny isa 7-20 i Namibia. Ny zara roa niavaka tsara ny 20 minitra nilalovana. Ry zareo Namibiana no nifehy ny lalao nandritra ny fizaram-potoana voalohany izay nitarika tamin'ny isa 12 hatrany amin'ny fa 9-30 minitra nilalovana. Roa minitra tsiravan'ny fidirana voalohany vao nahatonga baolina nety tanana i Kenya ka nitoko 7. 27 zany ny isan'ny sarahana teo amin'ny 20 minitra voalohany izay nitarihan'ny Namibia. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nivadika ny rasa. Noporofon'ny Kenya ny mahatompon-tahaka farany azy tamin'ny alalan'ny tanjaka no tena namonoiny an'ny Namibia. Niereraka ny Namibiana ka mora ho an'ny Kenyana no namono baolina. Nisesisesy araka izany ny ese tonga an'izy ireo ka vetivety foana dia nioara ny isa ny Namibia. Ka nivoahan'izy ireo mpandresy tamin'izay isa 7-20. Itoy ny alarobia indray ny andro faharoa amin'ity hafaninanana ity ka i Kenya mikatroka amin'ny Mapia de Madagasikara ary Namibia kosa ifanazava amin'ny Zimbabwe.